Ivadika tanteraka ho any anatin'ny pejiny toe-karena indray kosa isika tanatin'ny fampahalalam-baovao nahitana fidinana ny vidin'ny solika eto amintsika 50 amzato ariary ny fidinana ho an'ny essence 20 amzato kosa ho an'ny gazoil ny andindiny avy hatrany kosa teo amin'ny sariny Claudia Rasolson sy Mamy Rasaonevo 50 sy 303 ny litatry ny lasantsy ankehitriny ary 10 sy 3 kosa ny gazoil izany hoe nahitana fidinany 50 amzato sy 20 amzato ariary. Ny ankamaroan'ireo mpanjifa teny anivon'ny tompim-pivarotana solika dia tsy mbola nahatsikaritra fa nisy izay fiovan'ny vidin'ny solika izay. Vaovao izay nambaran'izy ireo fa vaovao tsara. Tsara rehefa misy fidinana zany ny tena tadavina mivahidina sika tsy afaka mamono motera raha mamono motera anao dia tsy maintsy marera lasa sofitapoka amin'le mamono mavelona dia tsy maintsy avela ohatry zao tena tsy nandinika aloha masarotra manay ay midina vidina sasantsy eto zao vao maheno mihinana le izy raha vao mahaiky saka vetra ensy faly. Efa nampozina ihany moa izay fidinan'ny vidin'ny solika izay teo anoloany ny fidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nidina ambany dia ambany tokoa. Raha toa ka nisy fahatarany kely ny fampiarana izay fampidinana ny vidin'ny solika izay dia noho ny tany fifanankalozam-bola na ny taux de change izay singa iray ihany koa amaritana ny vidin'ny solika. Raha toa moa ka mbola maro toerana ny sandam-bola dia azo heverina fa mety mbola hisy ny fidinan'ny vidin'ny solika eto amintsika.